Fatao amin'ny lapam-panjakana tao Anosikely tao kosa no nanatanterahana ny fihaonana teo amin'ny mpikambana teo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita sy ny sampandrara miady amin'ny famotsimbolana ny samifinina ary ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Bromaliotena misahana ny kolikoly na ny Bianco. Nafotaka dia nafotaka tokoa ny ady hevitra tao anatin'izany fanontaniana maro ihany koa no napetraka ny mpikambana teo anivon'ny CST andre tompona andraikitra isa-tsokajiny ireto. Nangotraka ny fihaonana teo amin'ny filan-kevitra ambony tetezamita sy ny sampandrara iadina amin'ny famotsimbolana ny samifinina sy ny Bromaliotena misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco itolokandro tetsy amin'ny lapam-panjakana etsy Anosikely. Fihaonana izay nangatahan'ny parlementaire ny tetezamita sasatsasany. Nanaovana ny message d'information izay niantsona ny Bianco sy ny samifinina zany dia mba hampahafantarana anareo organisme miresaka momba ny sakafo hoe inona moa tena asa andraikitra zareo, inona moa nanaovany tatitra zany sy ahalazavany hoe inona moa le andraikina, inona ny fahefany hatraiza ny fifandraisany amin'izy hoe organisme hafa. Zay no tena votoatiny fa io koa zany fotoana anankiray hametrahany ireo tokony andraikitra mpikambana amin'ny CST fanontaniana mahakasika na zavatra izay heveriny fa ilaina fahafantarana manokana. Isan'ny fanontaniana napetraka mpikambana amin'ny tetezamita Andriamatoa Vaovao Benjamin, an'Andriamatoa Razaranaina Jean-Claude, tale jeneraly ny samifinina no mikasika andrara andramena na Bois de Rose izay nanakatonana tahirim-bolan'olona any amin'ny banky maherin'ny 700. Nisy tokoa ny famotsim-bola mikasika ty raharaha ty, hoy kosa ny samifinina. Dia nanao pression tany amin'ny banque mondiale ireo organisation reo hoe reo banque rehetra zay mandray anjara ny trafic de Bois de Rose dia ho considérena toy ny complice. Dia natahatra iny reo banque primaire eto antsika dia nandray fanapahan-kevitra zareo nakatony daholo zay olona fatapatany fa mpandrara mahakasika ny Bois de Rose. Ka tsy fanapahan-kevitra avy taty amin'ny samifinina velively iny fa fanapahan-kevitra samyrery no raisy ny fohy be zareo tany amin'ny banque satria nanatona zareo banque reo za iny hoe nahoana ny akatonareo ny compte satria mifampiresaka izay sy ministry ny finance hoe tena olana be izy ty fa tsisy ny rapatrement de devise raha mijery nareo ny typologie ny Bois de Rose iny ery ambany ery misy rapport na chiffre vola rapatrie eo dia sy tafiditra zany le vola satria tsy misy olo le compte bancaire anaovana domiciliation bancaire makady. Nahatratra 970 miliara sy 900 tapitrisa ariary ny totaly araky ny kajy FOB mikasika ny andramena naondrana nivoaka amin'ny Madagasikara hoy ny tale jeneraly samifinina. 970 miliara sy 970 tapitrisa ariary fotsiny anefa no vola vahiny tafaverina eto Madagasikara amin'izany. Isan'ny fanontaniana napetraka Andriamatoa Rakotomanjato Rotin, an'Andriamatoa Razaranaina Jean-Claude, tale jeneraly samifinina ihany koa no mikasika ny fanaraha-maso ny vola nomena ireo miaramila nanonga-panjakana tamin'ny taona 2020. Nampisehon'ny fahavononany iroso amin'ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ny samifinina rehefa avy nangataka fanampim-baovao avy amin'ny mpametraka fanontaniana.